Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fivanana lehibe indray lasina bambalarina amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako mihaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary dia manasanao indray hiaraka aminay eto anatin'izao adiny iray sasany izay fampaherezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny famelabelarana ny tenin'Andriamanitra. Dia tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo. Ary raha androany no votonkely teny aminao hoe tsy kisendrasendra kory nahatogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao resy lahatra an'izany mihitsy hoe tsy tongatonga fotsiny etokory akory ianao fa tena lahatra Andriamanitra zao ka dia miteny anao hoe maharetatra amin'ny farany enoy hatramin'ny farany ny avatra fa mino fa ampahery anao izao tary tetenao koa hoe tsy very maina kory ny fotoana izay laninao adiny iray sasany izay laninao eto mety taratara ianao vao matory akeko izany fa ny vokatra izany kosa dia irariko hoe tena hery sy tanjaka ara-panahy ahafahanao miatrika ny fiainanao manontolo mihitsy ka dia tahitokontsika rehetrarehetra. Dia tahitoko koa nabavy linany niditra teto voalohany androany artizanay de Madagasikara izay ny tavy aty amiko aty moa raha nabavy lina artizanay de Madagasikara no tafiditra voalohany. Taka mazatra moa dia mentsika tsodrano mamy be izy izay tafiditra voalohany mena tsodrano mamy dia miaraka amin'ny zaloany Madagasikara moa zany dia mahazo amin'ity tsodrano satria zareo moa dia efa le tenentsika foana hoe sahirana kokoa zareo amin'ny resaka connexion taratara kokoa ny any Madagasikara. Dia raha nabavy lina sy ry rehetrarehetra izany Madagasikara takandry Bartel ry Marie Charline ry Anitra Clarisse, izy mivady, mihaja sy Alain, mihaja sy Rala Alain, ry ranabavy Niriny, ry ranabavy Izavy reny mety mbola tsy voatonoko any Madagasikara. Dia tahitokontsika menakavy maretatra amin'ny farany daholo tsodrano menanareo Isaia 4:7 andininy 7 Isaia 4:7 andininy 7 amin'ny anarany Jesosy mety efa nisy nahazo ihany izy ity teto fa tsy maninona moa zany. Moa tena Andriamanitra hoe mianoa ry taranak'i Jakoba sy izay rehetra sisa amin'ny taranak'Israely izay ny babenatra ny Ekipo sy nentina hatrany ambohaka. Na dia mahandrapahantotra reo aza dia tsy miova ary mandrapahafotsy ny volonareo dia izay ihany ny sahirana hitondranareo izany nanao ka izay ihany ny trotro izany hitondra sy hanafaka. Alleluia. Dia mbola isahirana hitondranareo foana ny Andriamanitra
riavana malala ka dia arabainareo dia tahin'ny tompo raisy fa natokanao anareo izany tsodrano zany dia hotanteraka aminareo aleha izany tsodrano izany. Alleloia. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana taka ny mahazatra, ametraka amin'ny fotoana ampilatan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika na babitsika Rodine Maria Vatsikoety. Izy no hitondrasika anatin'ny vavaka fanomboana androany. Tainy tompo ranabavy Rodine. Alleloia. Nefa moa anatin'izany andaso arabainy ihany aloha narehetritra izay tafiditra mbola adininy ny ravanareo. Ranabavy Linao tafiditra voalohany teo. Ranabavy Angelina Diamond nanarakaraka azy, Koda Leonie, Tina Sirikoko, Sandolany Irina, Felana Rakoto, Frasorina Fabiola, Yama, Tonga Soma Pionina, Rala Alain, Nambintso Makrina, Mina, Kodanela, Tonga Soa Erika Raka, Alleluia, Tonga Soa ihany koa Tojos Jesosy mandrakizay, Marijo, Kadaka Malala, ao ihany koa Erika Raka, Razanaso Sylvie, Angelina Diamond, Koda Leonie, Zamina Kamaradin'i Jesosy. Halleluia. Zamina Kamaradin'i Jesosy, Faly Raheritovo, Razana Monika, Jasika Patitsy, Ranabavy Mihaja, Jesosy Mpandresy, Razana Monika, Fanomezana Juliana, Tonga Soa, Soameva. Raha tsy miova amin'ny programako raha tahiny tompo dia amin'ny larobia mandalo ny akaikin'ny ranabavy Jasika Patitsy ihany any Lyon. Alleluia. Soameva, Bartella, Yaingo Lirina Andrenasolo. Alleluia. Tsiry Amboaramiel, Nambinina, Eliana Miariniena, Tonga Soa, Mami, Jonatana, Itody Raonsoa, Ravaka Nana. Alleluia. Tina Rakoto Arzaka, Bert Sava, tanteraka aminareo ozy mahay ranabavy mihaja zay ho vonazo mo notification mami. Aza tianareo le mizara amin'le olona le fahitanareo paketo taka ny firana Rakoto zao mizara amin'ny Aingo Lirina Andrenasolo dia mba zareo no namantsika mety tsy mahita izy efa mandeha mifandarana. Olona zay eritreretinareo hoe hijery ihany tadandremo zao dia olona tsy tia le fandarana na defasanareo zao dia signaleny olona hoe comptitsika. Tahiny tompo tsisy isorana ranabavy mihaja, misaotra ny ranabavy Lina ihany koa. Dia tahiny tompo ihany koa izay ngamba no tsy mbola voaravako. Bety Sava zao ny farany taty amiko taty hivavaka ary tsika. Tahiny tompo ranabavy Rodine avy hatrany dia hivavaka tsika metraka amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra. Ranabavy Rodine, anao ny fitenenana. Alleluia. Mbola faly miarahaba pastera ny tenako amin'izao an'izao ary miarahaba ho antsika tsirairay avy foa mbola tafahoana amin'izao fandaharana vafoka-findinina izao. Mbola hiara hivafoka antsika. Tompo Ray Masina tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra anao no fitantanana sy fiovanao anay nandritra ny herinandro lasa iny ka hatratr'izao herinandro vaovao izao. Fantatray tompo tsy ny herinay natanjakay tompo nahatatrarana izao an'izao fa noho ny hery fitiavana nomenao anay sy mpamindram-po aserinao aminay tsirairay avy ka mbola velinaina izahay amin'izao an'izao. Misaotra Jesosy amin'izany famindram-po sy fitiavana nomenao anay izany. Ankehitriny tompo tsy miafy aminao izay tsirairay avy. Raha misy zavatra izay tsy araka ny sitrapona nataonay dia ifonanay izany mangataka famelan-keloko famindram-po aminao izay. Ary indreto koa Jesosy ny mpanomponao izay hitonga ny afatra eto amin'ity fandaharana ity. Jesosy ny mpanomponao izay hitolo ny teninao
Koa pastera zay hamila velatra zany teny zany. Koa Jesosy misy ny vafoka ho an'ny firenena dia mangataka amin'ny fananany masina ary tsaho amin'ny tsirairay avy mba hahafahana hanatanteka sy halavira izao fotoana itony izao. Ary ingany reto vahoakana reto izay hiainy zany hafika zany tompo, ingany mba hampakato ny tenina ho tsy ho tiany fotsiny, araka ny teninao izay manao hoe anaka mienoa ka raisy ny teniko dia hiamary taona hiainanao lalam-pahendrena no atoroko anao iny mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho. Ingany tompo izany teny izay afafy ny mpanomponao izany mba samby ireketanay ao am-ponay izany, mba samby fikiranay amin'ny fanaragnadianao, mba samby handehananay amin'ny fahamarinanao. Ingany tsy ho verimena izany teny izany Jesosy malalao fa hahitana vokany aminay bebe koa izany. Ary ny mpanompona izay vafoka firenena aoka ianao tompo amin'ny fanahy masina ho azy sy ny pastera izay hamela betra izany teny izay entiny eto, ny fanahy masina hahafahany izay hanatanteka sy halavirary. Ary maro koa ny namana izay manana fikasana hiatrika izao fotoana izao, ingany tompo mba samby ho tonga eto izy ireo, ary ny connexionnay rehetra dia kasino tompo mba handeha tsara, handeha mahitsy, mba tsy ho tapatapaka ny fitaovana rehetra izay entiny eto tompo, kasino ny fanahy masina tompo, ingany anahy hiatrika eto mba hahafahana hanatanteraka izany teny izany. Apetraka eo am-pilatanana izao vafoka zao sotra reo. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka misaotra be be andranam-bavitsika rodinina atao anatin'izay vavaka matsiro zay. Andriamanitra manankarepasaovina any amaly fidianao dia misaotra indrindra mankasitraka mitombozotra dia mitombo fahasoavana dia mahereza hatrany hatrany. Mbola tsy voarabako raha ny hitako avy aty dia tahiny tompo ny ana maheny soa Lovilitina Eliza Tsiala, tonga soa Erika Anatra, Emelina Rodriguez, tahiny tompotsika menakavy fanomezana Zoenamo efa narabaiko toy ihany. Alleluia. Dia tahiny tompotsika dia lasa draritsika amin'ity latsinainy ity anomboka makivaky amin'ny tontolo herinandro tsika dia efa nanomboka maly aza moa ny herinandro raha baiboly dia ny aty andro faharoa ity ny anomboantsika azy sambatra beka tsika mitandrinandro sabaty satria izao tsika mitandrinandro sabaty mbola manana ny alahady tsika angalatsika aina. Alleluia. Mahafinaritra. Dia ny deuxième jour zany tsika vao mandeha miasa mianatra miditra mpianatra androany ny aty aminay tsy haiko ny any aminareo minao fa nety tsara ny reprise ny ankizy. Alleluia. Ho tahin'Andriamanitra ny ankizy rehetra amin'ity topena volana fianarana manaraka ity, tiray volana sy tapany manaraka ity raha ohatry ny aty aminay aty Frantsa. Dia mitombo fahasoavana ankizy indre tsara, tombo saina, fahalalana, men'Andriamanitra tolo-tsaina sy fahazava-tsaina ny nareo ankizy. Alleluia. Dia tahiny tompotsika rehetrarehetra miasa mandrarahantsika misosa io rasy ny latsinainy no mafy indrindra raha pitso misosa ataovy tanjona ny amin'ny alarobia ny asiko tanjona kely foana isake ny ao anatin'ny herinandro ananako motivation antsika raha pitso dia tsotra farany volana raha pitso. Alleluia. Dia zao atao hoe farany volana tsy maintsy tapitra ty volany ity tonga reny raha pitso dia nataonao tanjona indray amin'ny ozy hoe raha pitso larobia sasaka raha pitso ny herinandro mpiasana zany tonga indray ny larobia riva dia hiatrika ny lakamisy zao ny teny hoe amin'ny zoma zay hoe hiatrika kilalao. Manao an'ilay kilalao indray tsika amin'ny zoma azadiny mba mbola ao daholo ny loka rehetrarehetra, t-shirt, poketra ny behivavy, portefeuille, porte-monnaie azafady, poketra kely, clé USB misy toriteny 50. Alleluia. Amin'ny zoma. Alleluia. Amin'ny zoma tsika hiatrika an'izay. Dia efa mimana sady indray mamerindesona daholo fa dia hiatrika kilalao indray tsika faka ny nataontsika hatramin'izay isa-tapa-bolana dia ataontsika hoe ohatran'ilay question pour un champion kely reny nanaovantsika azy. Alleluia. Zany zao motivation zao zay any Angela zany amin'ny sabata io fandraisana fanasan'ny tompo. Alleluia. Dia ny andro zao ny motivation manaraka volana mars amin'ny herinandro dia kely sisa dia avril dia pasika. Alleluia. Misosa fotsiny indray io mars io
anatanterantsika ny paska. Alleloia. Hotahiny tompany antsika menakavy atsika ino hira anankiray atotrareo ampitiavana be mihitsiny ity hira ity hira zay ny souvenirako manokana mihitsy izy ity vao nizaraiko tamin'ny ankizy tao anaty message omaly nisy fotoana tao anatin'ny tamy 2018 vao nanomboka nanao ny anokatra ny akiradio-tsika tamin'izany dia efa nataony annonce hoe 1er octobre amin'ny 12 alina dia anomboka anakoako ny akiradio indrisy anefa fa tsy nahatana ny teny nomeny zay mivady fa mbola ao anaty fanomanana tanteraka mihitsy tamin'izany satria moa ny fanokafana ny akiradio tamin'izay dia nasiana live vidéo mihitsiny dia tsy tanteraka satria mbola namboatra le studio kely zay tsika tamin'izany nisy ohatry hoe ty fanaovana fandaharantsika fa natao namboatra ohatrany hoe ty studio kely tsika ty dia namboarina le izy fa tena mbola misy rectification le plâtre tsy nasiana nanangana karazany ohatrany hoe nanao ohatrany hoe séparation kely zany nasiana hevitra kely zany dia décorena atao montage na table ny micro ny ordinateur rehetrarehetra ny latabatra ny rehetrarehetra dia ao anatin'izay dia nanao an'le montage installation sy ny rehetrarehetra ho fiomanana amin'le fisokafany akiradio dia tany amin'ny tamin'ny telo maraina tany nakaina kely aloha satria mbola tsy vita le izy mbola tsy vita ny hidim-baravarana za daholo ihany nanamboatra anazy zay sy mampionina dia avy eo ity ity no irany aloko foana tamin'izany ao anatin'io alina nanaovako ny akiradio dia ity ity foana mba niraiko an-dranomaso hoe tazony atompo mbola mety tsy hainareo ty na efa hainareo teto amin'ny fandarana fa tsy mbola nisy clip tsy mbola nisy tononkira izy tamin'izany dia androany efa vita ny tononkira dia anomboka anakoako eto indray eo ataontsika izy ity amin'ny sabata tazony ny titran'izany izy zany izay miray ny ziona famonjena dia manasa anareo hoe meno finaritra ary fa souvenir keliko izy ity souvenir anaisy ny akiradio sady latsaka ny ranomasika mpanamboarina le studio jesosy tazony zao afanapoko zao tsy natory satria ny zavatra fantatro dia zao tsy maintsy vity ty rapitso dia tsy nanomboka tamin'ny 12 alina ny akiradio satria le radio vonona fa ny fitaovana mbola tsy vita le anaovana le live rapitso na ame fotoana ny olona moe anao live tsika rapitso dia amin'ny firy moa izay tsy na ame fotoana zay mivady any amin'ny 2 ariva sa amin'ny 3 ariva sa amin'ny 4 ariva vao vonona tanteraka andritra vonanao live nefa eritretinareo tamin'izany nampome zay live zay nampireny moa fa maty le compteko taloha mbola anatin'ny compteko taloha any zay live zay eo mpanaovana le live zay mivady mbola tsy vita ny hidim-baravarana iny le zanakeliko tamin'izany niditra tao anatin'le niditra tao anatin'ny le eo mpanaovana fandarina io zay ny misy zay kely miditra nampome kely tamin'izay dia ao anatin'ny taolo moa zany hotahiny tompany antsika rehetrarehetra meno finaritra ary isika tsirairay avy tazony irany groupe ziona famonjena amen. eo amin'ny fiainako maraky izay ianao hitanao ao naizananja ako fempiranao maherao tarinao amin'ny fiainanao fiolinao ao aminao andeha
tena tsara menao enitiavanao suluinao fitafinao siuinao aoinao hande hawamilanana pihira tanao tuko fitiavanao meno ni fuko ifajaya Halleluja, makasitraka anareo koa makafy tena tsara iny ireny ka tsara iny sady souvenir tena souvenir nahafinaritra ary sarotra ny anadino an'izany sady mitana tsofa amin'izany ozy nareo sady mitana tsofa no mitana maritoa no manao andretrehitra no miteny tazony a Jesosy tazony a Jesosy latsaka ny ranomasoko ozy nareo mieritreritrety ndry ity tsika dia hanana radio ity tsika dia afaka itory teny dia ren'olona be dia be na mpitomany adaholo zany rehetrarehetra zany le ranomasoko moa tsy lavitra fa eo akaiky eo dia tena tsaroko izay souvenir zay ary misaotra ny mampionana nanisy aingana ny tomin'izy iny mba navahantsika ny eno androany misy nandany rehefa anaty YouTube ave teny efa anaty YouTube mihitsy efa anaty YouTube tazony ny titrany ary zona famonjena no mihira azy. Halleluja, tsara le hira ataontsika manakoaky iny amin'ny sabata anaty commencement efa misy mivonimbonina sady hoe hirotsatranmaso amin'iny mahafinaritra fa tsara ngeny araka ny toritentsika vo tamin'izay vintsika nytory an'izany hoe ny fanatoritory sy ny fomangorakoraka dia tsy mba ataon'Andriamanitra sy mitsinaka dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Misy sary sika hoasehoko fa mbola lavitra be le sary aloha any fa mbola lavitra. Tsara be, halleluja. Erikaraky moa dia efa tia ziona hatramin'izay dia tsy mbola niteny izy hoe ratsy ny irany ziona. Halleluja, atsika hitra amin'ny ten'Andriamanitra
zay ny oela fa andrehitra amin'ny tenin'Andriamanitra aza diny zany a amin'ny zomatsika anao an'ilay efa vonina ho ny soamefa amin'ny zomatsika anao an'ilay kilalao kelitsika iny dia mimana kely daolay arytsika rehetrarehetra raha misy aminareo efa ny tanina ihany a mba maniry koa hoe mba hanolotra cadeau a tsy cadeau anay a fa hoe cadeau an'ilay olona zay maharesy a dia afaka miresaka amiko ihany koa nareo satria azonareo atao ihany koa zay a ohatra nareo ohatra hoe manana zavatra eny aminareo eny a dia ozy izy nareo hoe za mba hanolotra cadeau an'izay mahazo zay telo voalohany a na cadeau anankiray a dia ataontsika anatin'ny cadeau an'ny telo voalohany amin'ilay kilalao amin'ny zoma dia afaka miteny amiko nareo dia avany aminareo ny miainga ny cadeau a ny sasany avety aminay a azontsika atao daholo zany ho voninahitr'Andriamanitra kilalao moa ny ataontsika fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra ndao ary a sady fandraisana marina fandraisana amin'ny sabata dia atoritory foantsika ne halleloia ndao ary zay ny oela fandao tonga dia hiditsika raha-mbavitsika Fabiola rasoan'ina Fabiola no hitondra ny tenin'Andriamanitra ndao mpandrotsika izy ka aoriana ny toroteniny a dia niverina hitondray ny tenako a mamelabelatra ny toriteny a taka ny mazary tany tompo a raha Fabiola nefa raha misy mbola tsy voaravako nareo a soameva zao mbola tsy voaravako a lovritinay efa narabaiko a mamita iny Jesosy a zay ihany ka mbola tsy voaravako teo a manzilina dia mo efa narabaiko teo a itody raha olo sota iny tompo ndao ary toriteny a entina ravavitsika azosan'ina Fabiola ny Koety a tany tompo Fabiola anao ny fitenenana dia ferinetsika reveo a maka famelabelarana tany tompo ary nareo mianakavy kely a dia tany tompo ihany koa tsika rehetrarehetra zay mpanaraka tsy tapaka ity vavaka fiambenana ity a na akeradio a andramoka isahao dia mbola resaka fahasoavana lehibe ho ary evana malala fahafahako izara ny tenin'Andriamanitra amintsika androan'io izao a dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery a halleloia ny tenin'Andriamanitra zay hoentintsika hifampahery amin'ity androan'io izao dia hitantsika any amin'ny mpanjaka faharoa toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 mpanjaka faharoa toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 ny soramandry avakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny nanasitranana any Namana sy nampijaliana any Gahazy noho ny ratsy nataony andiny ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ary Namana komandy ny miaramila ny mpanjakany Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanan-kaja satria izy no namonjehan'i Jehova any Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka ary ny Siriana nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo any vadiny Namana io ary hoy io tamin'ny tompo vaviny enganie ka mba ao amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompo dia hahasitrana azy amin'ny apokany izy halleloia amen. Hitantsika eto ry havana dia tantarany Namana i Namana anisan'ny malaza ihany koa raha toaka ao anatin'ny Baiboly indrindra fa ao amin'ny testamenta taloha ahitantsika ity tantarany Namana ity i Namana komandy ny miaramila ny mpanjakany Siria olombe teo amin'ny fanjakany Siria zany ary nanana ny maizy azy ary nanana toerany manokana i Namana satria nanan-kaja teo anatrehan'ny tompony izy ary lehilahy mahery izy kanefa kosa boka i Namana kanefa ny mbola afaka ny fanerasera mbola afaka nanao adidy amanandraikitra eo amin'ny manodidina ihany eo amin'ny fiarahamonina ny fanohitra amin'izany ny kolotsain'ny jiosy raha kolotsain'ny jiosy njerentsika ry havana malala dia mifanohitra amin'izany raha misy boka anankiray eo amin'ny zanak'Israely dia tsy maintsy atoka monina rehefa misy boka rehefa aveo rehefa sitrana dia tsy maintsy mitondra fanatitra eo anatrehan'ny mpisorona dia zay vao afaka verina indray any amin'ny fiarahamonina fa eto i Namana boka kanefa tsy nampaninina ny Siriana ny miara-niaina ny ara-monina tamin'ny olona boka satria efa zany kolotsain'ny Siriana efa zany kolotsain'ny Siria dia miara-monina amin'ny olona boka dia tsy mampaninina izy ireo zany inona moa ry havana ny endriky ny abokana ny endriky ny abokana ry havana malala dia hoe endriky ny fahotana zany ny endriky ny fahotana fa zao tsy nampaninina pon'ny Siriana tsy nampaninina ny Siria miara-niaina sy miara-monina tamin'ny olona boka ny olona boka mbola afaka manao adidy amanandraikitra eo amin'ny fiarahamonina
Ary raha jerentsika ry havana malala ny fiainan'izao tontolo zao. Ny fiainan'izao tontolo zao dia sahala amin'izany ihany koa. Ny fiainan'izao tontolo zao mandeha ho azy tsisy mpiteny. Misy olona efa boka ny fahotana, efa andevy ny fijangajangana, andevy ny fisotron-toka, andevy ny fifohana zava-mahadomelina, andevy ny fidorohana, nefa tsisy mpiteny, avela manao zavatra zay tiany atao ny olona, satria efa zany na zao tontolo zao azy, efa zany kolontsainy zao tontolo zao. Ary raha mahita tsika ry havana, misy amin'izao fotoana zao olona efa talehan'orinasa, efa tsogobola eo amin'ny fiarahamonina, pitariky ny mpitondra filaminana, mpampianatra, nefa mbola miaina mikolokolo, nefa mbela amin'izao fotsiny tsy teneniny, mbola avela manao adidy aman'andraikitra eo amin'ny fiarahamonina tsotra, tsy mampanina fiarahamonina tsotra zany. Fa zao ry havana malala, raha sehatra kristiany zany tsy mety zany, araka ny tenin'Andriamanitra. Raha mahita ny rahalanao manoto ianao, dia tenenina aloha izy, zany hoe ny olona anankiray dia tsy maintsy nokanana fotoana aloha andiny teny. Rehefa mahita ny rahalanao manoto ianao izy dia teneno izy mba hialany amin'ny ratsy fanao, dia tsy maintsy tenenina anarina, zany hoe tsy maintsy nokanana fotoana ny olona anankiray mba fahany andiny tena. Rehefa aveo amin'izay, rehefa tonga saina amin'izay izy dia mibebaka, dia miala amin'ny ratsy fanaony dia zay vao afaka miditra ao amin'ny valan'i Jesosy Kristy, zay vao afaka manantona Andriamanitra. Ny Andriamanitra io dia ry havana malala dia Andriamanitra masin'Andriamanitra, ary mitaky fahamasinana amin'ny tsirairay avy. Mitaky fahamasinana amin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Fa zao ry havana malala, fa Jehovah Andriamanitra ry havana dia tena Jehovah Andriamanitra be fitiavan'Andriamanitra. Tena be fitiavan'Andriamanitra. Andao ifandahatra sika hozy izy Andriamanitra. Andao ifandahatra sika. Na inona ny fahotana zay vitanao, na inona na manao ahoana, raha toa ka mieky ny fahotanao ianao ry havana, dia tena mamela heloka tokoa Andriamanitra. Andriamanitra ry havana tena hoe be fitiavana. Raha mieky ny fahotansika isika ry havana dia matoky sy marina Andriamanitra. Andriamanitra ry havana efa nandefa ny zanany lahy tokana andeha vonoina faty hisolo antsika, ary tena hoe namita fihavanana ho antsika amin'Andriamanitra avy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nomen'Andriamanitra maimaim-poana ny famonjena, fa mitaky andraikitra amin'ny tsirairay avy koa i Andriamanitra. Na dia nomeny maimaim-poana aza ny famelan-keloka, mitaky andraikitra amin'ny tsirairay avy izy. Fa zao ry havana malala, fanjarantsika mankatoa ny tenin'Andriamanitra, mahay manety tena eo anatrehan'Andriamanitra. Marina fa mety mahita zavatra hafa ianao afaka hanala sorosorom-piainanao, mety mahita zavatra hevitra hafa anao afaka hahasambatra anao, hahatsara ny fiainanao. Fa zao ao amin'Andriamanitra irery ihany no misy famelan-keloka. Fa ny zavatra zay mety dinihinao fa mety hahatsara ny fiainanao, fa itsy hahavelan'ny heloka anao. Fa ao amin'Andriamanitra irery ihany no misy famelan-keloka. Ao amin'Andriamanitra irery ihany no misy famonjena. Fa ny tenin'Andriamanitra mila ankatoavintsika raha toa to sambatra ianao, raha toa to afaka ianao, raha toa ka to sitrana amin'ny aretina ianao, to afaka amin'ny aretina bokany ianao, to voavela heloka anao. Fa ao amin'Andriamanitra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny zava-dehibe ry havana malala. Fa zany mahatonga antsika mihaino tenin'Andriamanitra eto, tsy mpihaino fotsiny fa mpihaino fankatoa. Zany zavatra zay angatantsika amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro, mba tsy ho mpihaino mpanadino, tsy mpihaino fotsiny fa mpankatoa amin'ny teny. Halleluja. Fa Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, fa ny tenin'Andriamanitra ilay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ry havana dia mitondra fiainam-baovao any tsirairay avy. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mahatonga ny mitariky miteraka ny famelan-keloka ho any tsirairay avy. Fa raha mankatoa mino ny tenin'Andriamanitra ianao dia miteraka fiainam-baovao anao zany. Tena tsara ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa za miaina amin'ny zavatra araka ny eritreritry anao, mety hahatsara ny fiainanao, mety zavatra hahafaly ny fonao. Fa tsy zany, fa araka ny tenin'Andriamanitra ny lalanareo izy tsy mba lalako, ary ny fihevitra reo tsy mba fihevitra hotsy izy Andriamanitra. Mety mahita zavatra hafa ianao, mety hahatsara anao fa zany, fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny zava-dehibe. Fa inamana fantatsika tsara fa jetilisa inamana fanamindran'Andriamanitra fo, fa nefa ny inamana ny itakian'Andriamanitra, itakiana andraikitra inamana hoe mandro impito amin'ny onjordana, raha toa ka to sitrana izy, raha toa ka to
sitrana izy amina bokana zay mahazo azy dia hoe mandro impito amin'ny ony Jordana. Fa taloha namana tsy nanaiky namana tamin'ny voalohany, rehefa avy teo izy aza nanaiky nidina tamin'ny ony Jordana. Andao angevakentsika amin'ny 10 hoe tamin'ny Elisa nanirak'olona nandeha tany amin'ny namana dia ilaza fa hoe mila mandro impito amin'ny ony Jordana izy dia hody amin'izay nofony ka adio izy amin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Elisa naniraka olona tany amin'ny tany hilaza hoe mandehana mandro impito ao amin'ny Jordana dia hody aminao indray nofinao ka adio ianao. Naninona izy tamin'ny 10 rehefa naheno izany teny izany? Fa tesitra namana dia lasa ka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka ankaty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary hiantsony na rahan'i Jehovah Andriamaniny sady hanevahevany tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Ny zavatra izay hita mampalahelo koa ry havana dia efa maheno ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona dia zany misy ny olona mitesitra, ny sasany manamary ny tena, manao tsinitsinina amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa zao ry havana, ny tenin'Andriamanitra io ry havana dia tsara ankatoavina. Tena mitariky fiainam-baovao any tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra. Avy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra mitory teny. Fa ajarantsika ry havana dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Teto namana tsy nino. Nga hozy izy tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va abany sy faripary hoy ny Damaskosy tsy mahazo mandro amin'ireo va ka hadio. Marina fa misy an'izao aty ry havana, marina fa misy an'izao ary hita eto fa marina fa misy rano any abany, any faripary hoy ny Damaskosy, marina fa afaka mandro amin'ireo rano ireo i namana. Fa nefany ao amin'ny ony Jordana irery ihany no afaka hanasitrana azy, ao amin'ny ony Jordana no afaka hanesitra ny fahotany, hasitrana havoavelan'ny eloko ny namana, ao no afaka hanadioan'ny namana. Fa zao ry havana teto namana dia nizirisiry izy tamin'ny voalohany rehefa aveo izy, hoy izy mpanompon'ny namana hoe rikaiky io, na dia zavatra lehibe aza no nasainy taminany ho ataonao, moa tsy mba hataonao va izany, koa maika va raha hoy izy aminao, mandro dia hadio ianao. Dia nidina namana, naninona hoe nidina namana, zany hoe nanetry tena i namana dia lasa nisitrika tao amin'ny ony Jordana. Zay vao nadio, na nisitrika tao ony Jordana impito araka ny teny lehilahin'Andriamanitra. Zany hoe mila mankatoa ny teny avy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra atsika ry havana, satria ny teny dia teny dia Andriamanitra. Avy amin'ny alalan'ny teny dia Andriamanitra dia ary Jesosy Kristy dia teny tonga nofo ary tsika mbe tsara mba mino sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra fa hiteraka fiainam-baovao antsika zany raha te ho sitrana ianao mila mankatoa, raha te ho afaka ianao te hazo famonjena dia mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Fa hiteto namana rehefa nino izy nankatoa zany teny zay araka ny tenen'ny lehilahin'Andriamanitra, tsy iza zany fa mpaminany Elisa, dia nidina izy dia nisitrika tao impito tamin'ny ony Jordana izy dia nadio ary naninona izy ary ny nofony dia tahaka nofon-jazakely. Nadio namana, haleloia. Nadio izy nofony tahaka nofon-jazakely. Tena nadio namana ary tahaka ahoana moa zany nofon-jazakely zany, tena madio zany, tsisy apetipetena na riavana malaza zany le fankatoavana. Hitantsika eto le fankatoavana mitariky ny famelan-kely, ka le fankatoavana miteraka ny fiainam-baovao. Haleloia. Andao antsika ry havana mba hanahaka tahaka an'izany koa, ahay ankatoa ny tenin'Andriamanitra. Raha to afaka atsika, raha to afaka amin'ny aretina, to afaka amin'ny fatiparitra rehetrarehetra, raha to te hazo famonjena, fa mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Ary ity toepony ity ankizivavikely ity koa ry havana dia tsara mba halaintsika tahaka ity toepony ankizivavikely noenty tababo avy tany amin'ny tanin'ny Israely ity, le noentiny reto Sirianina reto, babo ao Siria. Le ity ankizivavikely nanompo ny vadiny namana ity, rehefa nahita ny tompony ity ankizivavikely ity, nahita namana rehefa boka tena nalahelo ity ankizivavikely ity, nalahelo izy nahita ny tompony satria tena hoe nizarany fitiavana, namelany heloka i namana, tsy nitazona, tsy nijereny vesatra tao ampony, tsy nijery vesatra tao ampony ity ankizivavikely ity, fa natory ny fitiavana, nizarany fitiavana namana. Dia engany eo izy tamin'ny tompony vaviny, tsotra ihany zavatra ny teneniny. Engany eo izy mba hoany amin'ny mpaminany zay any Samaria, ny tompo dia hahasitrana azy amin'ny abokany izy. Avy tamin'ny alalan'ny mpaminany Elisa nandroany any namana.
dia tena nizarany fitiavana ary antsika koa ry havana dia mba hay hizara fitiavana ho amin'ny na dia efa hitantsika fa fahavalontsika aza ny olona anankiray na efa hitantsika fa nanisy ratsy antsika aza zara fitiavana ambitoro aminy ny fahatsaran'Andriamanitra zara eo aminy ny fahasoavan'Andriamanitra zay ny fahasoavana raisinao avy amin'Andriamanitra dia zara ao amin'ny hafa mba ahafahany izy ireo hiala amin'ny ratsy fanao mba ahafahany izy ireo handray famonjena mba ahafahany izy ireo tena hoe ahita ny lalam-pamonjena. Haleloia. Zara amin'ny hafa ny fahatsaran'Andriamanitra ary fantatry ity ankizy vavikely ity ny Andriamanitra zay ivavahana, fantany Andriamanitra zay ijoroana, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahay mamela heloka, Andriamanitra ny famelan-keloka. Firifiry amin'ny zavatra zay ataontsika amin'Andriamanitra moa ry havana zavatra ataony olona amintsika, moa antsika tsy mba hay hianatra hamela heloka ho an'ny hafa, andao antsika ry havana ahay hamela heloka, hizara fitiavana dia efa hitantsika fahavalontsika azy ary araka fa Jesosy efa nampianatra antsika hifankaty. Tiavo ny fahavalonao hozy izy, raha nona ny fahavalonao dia ome hoanina izy, raha mangetaheta izy dia ome rano hosotrono. Haleloia. Zany tena hoe takian'Andriamanitra amintsika hay hifankaty, haza mamaly ratsy ny ratsy, fareseo amin'ny soa ny ratsy, mba hatonga antsika kristianina miavaka. Haleloia. Ho an'izay tsy mahafantatra n'Andriamanitra dia toroa ambara ho azy ny lalany fahamarinana mba hialany amin'ny ratsy fanao, mba hitany ny famonjena. Haleloia. Enga ny etsika mba samby haka toe-poto sahala amin'izany hizara fitiavana dia efa hitantsika olona misy ratsy atsika dia zara fitiavana toro lalana marina fa ao amin'Andriamanitra misy fitiavana, ao amin'Andriamanitra misy famonjena maimaimpona ary tahaka ny namana ihany koa ahay hanetry tena ankatony tenin'Andriamanitra. Haleloia. Mino fa nampahery antsika zany tenin'Andriamanitra zany raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha olon'andro moa Jesosy dia manaraka toy izao indray mifampahery sy fanovia indray samy tahitotombo daholo tsika rehetrarehetra dia mankasitrika tsika rehetrarehetra ny haino hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Haleloia. Amen. Haleloia. Makasitraka indrindra andranam-pavitsika Fabiola, tena mahafinaritra be mihitsy le tenin'Andriamanitra. Saotranao. Tena mahafinaritra be ny tenin'Andriamanitra netiny satria tena misy fatakarana be mahafinaritra be le zavatra nitoriny ary isorana azy zany dia tombosany ny tombo fahasoavana. Andriamanitra manankirefa-saomana anay hamaly fitia anao ranabavy Fabiola dia mahereza hatrany dia tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao dia mitombo fahasoavana dia mitombo ositra. Haleloia. Mankasitraka indrindra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra fa melabelarana antsika. Zavatra amboarina kely vetivety fotsiny safady amintsika mianakavy. Haleluia. Mpanjaka faharoa toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no nivakiny ranabavy Fabiola amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nanasitranana ny namana sy ny nampijaliana ny giazy no ny ratsy nataony. Iza moa namana dia tandapasirianina ary tandapasirianina malaza be izy io satria ambony grady be izy ary sy vitany ambony grady ihany fa tena miaramila, tena mahery, mpiady mahery. Voalaza ny lovatsofina fa io namana io rehefa niady ny Israelianina sy ny zanak'Israely sy ny Sirianina tamin'ny andron'ny Ahaba dia raha tadiditsika misy teny anankiray hoe nisy lehilahy anankiray mpanjaka voalohany eto jerentsika vetivety ilainareo zany fanazavana zany rino. Mpanjaka voalohany toko 2:20 andiny 7:30 dia ny tenin'Andriamanitra hoe nisy lehilahy anankiray nandefa zanatsipika kitoto any ohatra nandefa baly perdu zany ohatra tifotifotra fotsiny tany nandefa zanatsipika fotsiny tsy alefa fotsiny ary nisy lehilahy anankiray nandefa zanatsipika kitoto ka nahavony mpanjakan'Israely teo anelanelan'ny firovatratrany sy teo ambaniny
misy fiarovatratra zany a de le parti kely eto ambany tsy nisy tsy voarin'ny fiarovatratra no mitsofoka ilay zana-tsipika de volaza amin'ny lovatsofina fa izy moa inamana sirianina io piady a ny miaramila nandefan'ilay zana-tsipika io aloha zany a zany tsara fantatritsika fa i namana de lehilahy olo manakaja fa na de olo manakaja ary izy a de tsy nahatsiaro sambatra izy satria zao boka namana tsy nahatsiaro sambatra izy eo amin'ny tenany zany hoe misy tsy fahasambarana tsapany mihitsy sambatra na de be grady azy tsy sambatra na be karama azy tsy sambatra na fatatr'olona azy satria maninona satria boka izy nahatsara anazy nefa ny amina mahasiry aminazy a araka ny teny ranabavitsika teo boky izy a fa afaka nanao ny zavatra rehetra ihany zany hoe le fahabokany a saron'ny gradiny sy ny miaramila mahery azy sy ny voninainy sy ny rehetrarehetra de tamin'ny andro ny namana ianao mety hoe namana afaka miona amin'ny mpanjaka nefa boka namana afaka mandeha miditra le mpiangonana any amin'ny fivavahany zareo le sirianina zareo moa de nanompo sampy atao hoe rimonany anaran'ny sampondry zareo de mandeha manompo sampy izy miditra eo amin'ny tranon'ny andriamaniny fa boka mikomande miaramila izy a ekeny miaramila nefa boka efa retinareo ny zanak'Israely a ohatra hoe jery fotsitsika ohatry zao any amin'ny tantara faharoa any amin'ny tantara faharoa any a misy mpanjaka anankiray a boka Oziany anarany any amin'ny tantara faharoa toko fahina amby roapolo de jerinareo a izy ty de mpanjakan'ny Israely mpanjakan'ny Joda azafady fa tsy Israely tantara faharoa toko fahina amby roapolo andiny faraiky amby roapolo ary Ozia mpanjaka de boka ambara-pahafatiny ka nitoetra tao an-trano mitokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranony Jehovah tsony izy hitanareo ny Joda sy ny Israely a zany ny andriamanitra ny Joda sy ny Israely masina loatra de Ozia boka mandra-pahafatiny de na de mpanjaka izy de nitokana rery tao an-tranony tao a tsy nahazo niona tamin'ny vahoaka ntsony a tsy nahazo niditra tao an-tranon'Andriamanitra ntsony a tsy nahazo nanao ninina nefa izy aza mpanjaka fa ny sirianina tsy problème na de boka aza de afaka mandeha eny any manana avantage manokana amin'ny mahaboka anazy tsaloko misy filoam-pirenena frantsay zay tadidinareo misy filoam-pirenena frantsay zay meloka tratran'ny fanady vaorooroy tamina zavatra ratsy de zare tena na variana anisan'ny natonga resabe teto Frantsa mihitsy tam'izany fa izy io rehefa antson'ny polisy de tsy mandeha izy fa ny polisy nitonga any an-tranony ny polisy nitonga any an-trano manao enquête any izy mipetraka tsara eo polisy izy tsoatran'ny olona tsotra zany hoe atao enquête ianao de any amin'ny braona polisy a de rehefa vita ny enquête de midy violent kely a sy ny sisa mandra-piandry zay any izy any an-trano mipetraka tsara izy miresaka am'le polisy ina no fanontaniana fanadihadiana ataonareo de manaja miaratsy indrindra fa nao ny tompoko ohatrany anao zao mahatsy nanao an'zany namana zany ohatry zany boka le endrika fahabokany ety de endrika fahapetimpeteny endrika loto endrika faharatsiny ny an'ny sirianina zany ny fiainany a de mahafinaritra be le fatakarany ranabavy Fabiola teo mitoy ihany ny azy ny fiainany ny an'ny Israely tena rehefa hoe boky ianao de atokana irery mihitsy aloha ianao voalazany ten'Andriamanitra fa ny abokany ty namana ity de abokana tsy tokony ho sitrana tsony misy degréany sy karazany koa ny fahabokana ohatrany hoe misy ny griparipa kely misy tena covid mihitsy
azonareo de ny ty namana ty karazana abokana azo an'ity namana ity de tena abokana tsy nahitana fanasitranana tsony de zay ny natongana azy ny fitohina anao ny asany any satria efa nivona no boka mandra-pahafatiny izy fa manana grady izy a manam-pahefana izy a de mitoheny any ny fiainany ary ny fiainany sirianina de zao na de boka aza de omena ny ajany na boka aza manao ny asany sanatrizany ohatra hoe misy olona zany a raha sirianina zany ohatra zany manana fiangonana de misy dekonina mifoka sigara bokan'ny fifohana sigara bokan'ny fahotana fifohana sigara fa mitaty fanatitra ihany am-piangonana mety misy olona mijangajanga boka zany fa raha any asiry zany a de mitoy manao ny asany mahalolona any izy na de boka azy ka mila mitandrina tsara tsika fa nen'ny Israely rehefa boka de atokana aloha mandra-pidiovany ary rehefa madio ary izy mbola araka ny tendrana vavivavina teo mbola manao fanatim-panonerana eo anatrehan'Andriamanitra zay vao miverina miditra andray ny tempolin'Andriamanitra tsy mety amin'Andriamanitra zany fiainan'ny sirianina zany satria ny an'Andriamanitra ny fivavahana io de tsy fivavahana atao haingokaingo fa fivavahana hidirana ny lanitra rehefa malala de tsy mety amin'ny Israely a izany zavatra hoe boky anao rehefa mandray an'izany a mitoy manao ny asanao a mitoy manapatra ny fahefanao a sy ny sisa sy ny sisa ny zavatra mahafinaritra nefa de zao ity gazy ity ty namana ity de na de sirianina aza de nisy mason'Andriamanitra ny tsinjo azy satria zao na de abokana tsy tokony ho sitrana tsony azy de mbola nomen'Andriamanitra possibilité afahana ho sitrana afahana anasitranana azy misy condition anankiray condition ray raha vao tsy de tsy mety ary namana commande ny miaramila andiny voalohany amin'ny mpanjaka fahatoko fadimy namana commande ny miaramila amin'ny mpanjaka ny Siria de olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy namonjeny Jehovah ny Siria misy fotoana zany Andriamanitra namonjeny Siria de tamin'ny alalan'ny namana ny namonjen'Andriamanitra ny Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka ary sirianina voaka aminao tokoka tondra ny zazavavy kely anankiray babo afany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompony vady ny namana io ary hoy ny tompony vavy hoy tamin'ny tompony vavy eka mba ao ampaminany izay any Samaria ny tompoko de ahasitrana azy amin'ny abokany izy misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tsy fantatritsika ny antony fa Andriamanitra mahafantatra ny antony teto de nisy vehivavy Israely zanak'Israely azo babo azo sirianina babo ary rehefa azo ny sirianina babo izy a de lasa mpanompo vavy ny vadiny namana raha maso anankiray mijery a de mampirebe mba zanak'Israely any ve rangady babo tsy fa ganareo tsy olona mivavaka e fa maninonareo ny babo e fa za miteny anao fa io Andriamanitra io de manana ny programany ary vehivavy nalefa babo io navelan'Andriamanitra ho babo fa raha tsy babo io tsy tonga teo atokantranony namana raha tsy babo io tsy nandreny amin'ny famonjena ny ankonany namana satria vehivavy io no nitory-teny mpamonjena nanoro azy hoe any asany an'iny izy ty ao Samaria misy mpaminany masitrana an'io abokany io na rehetrarehetra lasany a Koweït itsika rehetrarehetra tonga aty a Frantsa ny alan'ny tanindrazantsika de tady teo tsy babo mijaly akory tsika fa babo nalefan'Andriamanitra izara filazantsara halleloia tena manasitrana ny abokany azabetrehtra zany ty za de manao mpanampin'olona kely ty Koweït navelan'Andriamanitra andehany ianao mipetsaka amin'ireo ankizy atao
atao amintsika ireo kely avy no mitory teny amin'ireo alkonandreo hoe tadidiko mihitsy tamin'ny andron'ny covid reny, tsy tadidiko izy taminareo tany Koweït moa le nivavaka ho an'ny patronareo, le patronareo reny teny mahivavao eo any olona rabo mpanambany olona be mpaninony reny taloha fa mahafantatra fa misy mahasitrana an'io abokany io, misy mahasitrana an'io covid io, vavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra manasitrana an'io, ny sambo tsy mahasitrana an'io. Nisy zany teto tsy haiko iza taminareo reo mijoro vavomely za mivavaka ho any, misy menjera ny zanaky patron nareo mivavaka ho any, misy marary patron nareo nareo mivavaka ho any, fantatry le olona hoe misy Jehovah Andriamanitra, inge le olona mety tsy voatery hivavaka amin'ny Jehovah fa fantatry Jehovah Andriamanitra, fantatry Jehovah Andriamanitra, fantany Jehovah Andriamanitra, tsy maintsy atao fantany i Jehovah Andriamanitra. Ny zazavavy kely zany miteny hoe enganeka ao ihany misy mpaminany eo Samaria fa any mahasitrana an'io, nefa ny tia abokany te fa ela, efa neka hiara-maty amin'ny abokana iamana. Zao zavatra nitranga naretiko iamana hoe tena marina ve zany ranabavy kely eno izy izy ary niditra mana ndreka tozasika diny vevatra ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izanika zany nolazain'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tanin'ny Israely eo mpanjaka ny Syria andeha ary mandeha fa mitondra taratasy ho an'ny mpanjakan'ny Israely dia raha sy sady mitondra talenta volafotsy 10 sy volamena 9 sekely ary akanjo 10 miova teny tanany ary izy mitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely hoe ary raha tonga ty aminao ty taratasy ty dia ho fantatra hoe efa nampandeha ny namana mpanompoka aho akaty aminao kositrano amin'ny abokany izy. Le vehivavy zany miteny any Samaria misy mahay manasitrana an'io, misy mpaminany. Dia lasa namana nakeo amin'ny mpanjaka, andro ny mpanjaka misy olona ao Israely ao izy misy mpaminany mahay manasitrana anahy. Dia tonga dia izy mpanjaka hoe ndana fa dia fasako taratasy miaraka amin'ny tonga dia fanomezana. Akafetsena taratasy miaraka amin'ny fanomezana hoe ity tonga dia hoe tiany sarany fa sitrany olona io. Na angofotra ny mpanjakan'ny Israely aniva vito ary nefa vakiany mpanjakan'ny Israely ny taratasy dia nandritra ny fitafisy ka nanao hoe Andriamanitra vakaya velona na nasitrana no andrahan'le iny aty amiko koa nasitrana olona amin'ny abokany ko masina nareo fa taro sy izao efa mila ady amiko mihitsy izy. Ka izao ny mpanjaka tsy mpaminany, ny mpanjaka mahay mitondra firenena fa tsy mahay manasitrana abokany. Tsy voatery ho fantatry ny mpanjaka zany hoe aive misy azo tranona ny abokany fa ny mpaminany mahafantatra an'izany. Ary raha firenena tsy misy mpaminany fa mpanjaka fotsiny tsy lasa lavitra, fa raha firenena tsy misy mpanjaka fa misy mpaminany afaky no lasa lavitra. Tadidio zay. Ninona diplomanareo atokantrano ao? Asivo Jesosy manjaka ao, asivo fivavahana ao, fa tsy mahalasa lavitra raha tsisy fivavahana ao. Ary andiny fahavalo rehefa reny Elisa lelan'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiana mpanjakan'ny Israely dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe nahoana no mandritra ny fitafianao ianao inona ny problemanao amin'izany aoka izy akaty amiko dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely. Aleluia, tiako io teny io anisan'ny teny tena mafina tena hoe mampireare, aleluia, mampireare ny amin'ny anaran'Andriamanitra. Hoe tena tsy mikosimaso amin'izany Elisa. Hoy izy Elisa hoe inona ny problemanao zany alefaso makaty izy dia ho hitany. Tsy hoe tokony sahiteny an'izany amin'ny olona revany inona ny problème tena efa tena aretina tsika an'izao alefaso aty dia ho hitany fa misy mpaminany ety. Haleluia, tiako teny io moa izy Elisa aoka izy akaty amiko dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa amin'ny Israely. Mila fantatry ny olona fa misy mpaminany ao Israely. Mila fantatry ny olona fa misy herin'Andriamanitra ao fa tsy miogaoga fotsiny toriteny lalandava eo fa tsisy herin'Andriamanitra fa misy herin'Andriamanitra, misy mpaminany ao amin'ny Israely. Sy makatizo izy. Ary dia nandeha namana nitondra ny soavaly sy ny kalesiny ka nijanona teo ambarabaran'ny tranon'ny Elisa.
voalohany indrindra ninninona grady fahefana voninahitry namana le abokany tsy nentina mpiadana azy ary le abokany le zavatra banka teo amin'ny fiainany na tonga anazy na ninona nanainga azy tany amin'nisy azy de tonga ihany nakany amin'ny elisa mpaminany egna ne mba isy olona any tapipahaizana be voninahitra tsy fantatro avy zay mety qualité mety ilaina fanatsapa zany olona zany fa tsy miadana satria misy abokana mba hahita lalana maketo am'izao fandaratsika zao koa aleloia zany niraritsika zany tonga teo ambaravaran'ny tranony elisa izy voalohany indrindra tena fanekeny zany hoe nisy etaeta teo afaka tao nisy etaeta teo adio tao raha tsy eo amin'ny olona anankiray ny etaeta sarotra ny elany any mahatonga antsika hoe misy olona reny zao hoe mamolava de le olona mihitsy mbola tiny mihitsy io taoko io mbola sambatra mihitsy izy misy any taoko io de nare sarotra ihany le tsika miteny andao hidelivra andao delivreny izy andao entinambavaka izy entinambavaka fa io ny olona anankiray mihitsy mila mahatsapa hoe tena ratsy amiko ty tsy aranako fiadanany ty de raha vonaim-poniny olona iny tsy vetivety de afaka iny fa hoe olona tsy mbola vonina ny ala de anao nitondram-bavaka iogaoga azy sarotry zay za tsy mideko hoe tsy hitondram-bavaka an'le olo tsika fa mifanamasina ny mangy azy ihany atonga anazy lasa tena hoe hitodika ny sainy iverina ny sainy ody ny sainy de atsapa izy tsy mahafinaritra ty fiainany de tonga teo ambaravarany tranony elisa izy de nanirakolona ilaza taminy hoe mandeha zasike ary de nandeha namana de fasipitsika zao nitondra ny sovala sy ny karezany ka nijanona teo ambaravarany tranony elisa ary elisa nanirakolona ho any aminy laza hoe mandehana mandroy mipito Jordan de ody aminao ndreny nofinao ka adio ianao eo le mpaminany no miteny aleloia mianono ny mpaminany de ho ambinina ianao tenina dokotera mbola azonao diofana fa ny tenina mpaminany enoy satria tenin'Andriamanitra mandehana mandroy mipito Jordan de ody aminao ndray ny nofinao ka adio ianao andiny firaikavolo de tezitra namana ka lasa ianao re tsara fa andiny firaikavolo fa tezitra namana de lasa ka nanao hoe indro ataoko fa hivoaka katy amiko mihitsy izy ka hitsangana ry antso ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra ny anevahevan'ny tany eo ambonin'ny aretina ka asitrana ny boka tsy tsara no ny ranon'ny Israely rehetra fa abana sy faripara ho ny Damaskosy tsy mahazo mandro ao amin'ireo va ka adio de miodina izy ka lasa katezera tanao mbola nisy inona tao amin'ny namana mbola nisy fanambony tena mbola nisy freariana mbola nisy fanambony tena mbola natsapa hoe zanamana boka zanamana tsy manana ny namana nieritreritra izy tonga teo elisa de rabaina ringa lehibe o fa boka tainy tompo tonga soa tsy maintsy sitrany ianao nga lehibe narany Jesosy karany abokana rehetrarehetra so de miteny mampiloatra zany ry nga lehibe atao fa tsy manino niana so de voakasoko kely ianao safanty indrindra re nga lehibe niandry voninahitra nefa boka fa zao ry havana manatona an'Andriamanitra fantatsy Elisa tsara ny zavatra tokony atao irak'Andriamanitra fanetretena aloha ny voalohany tsisy manga lehibe anao eto ary tsisy ambony grady anao fa ny zavatra fantatra boky ianao aleloia misy olona mila mbola tezana am'izany misy olona mbola mila tezaina am'izany tadidiko nisy fotoana zay vavaka tam'izany mandeha hivavaka ho ana olona général angamba izy zay sa inona moa amin'ny miaramila zay fa na général ianao na contre amiral ianao na amiral ianao na inona gradinao
rehefa boky ianao maniry telo natrehan'ny Jehovah Andriamanitra ary maniry telo anolohan'ny mpaminan'ny Jehovah ihany koa ka zao tsy ny gradinao fa ny abokanao rehefa boky aloha dia mba mahay boky ary zany dia zan'Andriamanitra ny namana teto tezitra izy ao izy mehatra satria tao ambaravarana zany izy tsy nakany koa Elisa mipetraka taty dia nirahany fotsiny danina teneny fotsiny izy tana teneny fotsiny tsy afaka mandray azy teneny fotsiny danina to dia mandro ary tanao dia tsy zatra an'izay namana zatra mena voninahitra namana zatra tena ajaina tena hoe tena le andriandianina be reny dia tezitra izy tsy natao an'izay dia lasa izy nandeha dia niodin'izy karasaka tezerana nanenjika azy ve Elisa hoe ndany enjeo fa lasa ngia lehibe ndany enjeo aingana dia tena mialatsiny indrindra hoe natezitra anao fa asa dia mora tezitra oatra zany fa miverena aingana inona le tokony atao ametra-tanana nikoropaka ve Elisa tsy napetsika ny volomasony Elisa zany hoy izy ny olona lasa nandeha izy tsy dia hositrana izy zany ala ho izy andeha hoy izy Elisa ny fanasitranana ry avana anjara antsika no mitady an'izany sika nge ny boky isika reny avonavona ary zany mbola mila ampianarina olona be dia be mihitsy zany amin'ity filazantsara ity fitoriteny ity misy olona tena mieritreritra ho tambatambazana mety misy manampy tampoka mba ny ambadimbadika any fa ny anay nataony Elisa ny ataonay eto amin'ity fandarana ity koa te ho sitrana fotsy venao sa tsy te ho sitrany eto tsisy mijery ny maha hoe namahananao tsony eto loha alleloia fa ny zavatra menanao dia fanafody ary ny mahatonga ny fanafody andaitra voalohany dia mila manery teny ianao fanetreteny zavatra ngeza be eo anatrehan'Andriamanitra zany ary ozy izy namany to dia lamban'iny satria Elisa miteny nanao izy to dia mandroy impito ao Jordana to izy namana any aminay misy renirano tsara misy renirano atao hoe Iabana sy Faripara tena renirano madio be sady tsara tokoa reo nyon'ny Jordana somary mavomavo ohatran'ny ranon'ny Kipa tonga namana vo mavomavo zay fa nyon'ny Iabana sy Faripara hoay ohatran'ny renirano aty amintsika reny aty aminay misy renirano mikorina hita daholo ny trondro ao anatiny hita daholo ny iny izy ty ny zava-maniry rano madio be misy le rano aty aminay feno rano zay voadidina rano ny tanàna ny misy anay aty tsisy rano tsisy toerana tsisy rano aty dia marina mihitsy ny tenina mana hoe any misy rano tsara be raha any ka ny problème angetsy le rano rehetrarehetra ny mety aiza ny mety ao Jordana ao na ny ran'Andriamanitra ny namana na misy rano amanarivony ary ao ny voatondro ao ny voasoratra anasitrana azy ingeravana antsika rehetra samy manana nitondran'Andriamanitra azy samy manana nitondran'Andriamanitra azy rehefa eto nitondran'Andriamanitra anao dia eto ny manasitrana anao toina ina raha ny sitrana tary ka eto nitondran'Andriamanitra anao misy re tsy sitrana eto satria tsy mbola eto koa nitondran'Andriamanitra azy mangatabavaka ihany misy olo eto mangatabavaka vo eto nambavaka indreo andeha dia mipoka sy eto nambavaka eto nitondran'Andriamanitra anao eto ny Jordana anao eto ny on'ny Jordana na sanana ny abokana misy re tena tsy mangatabavaka fa tsy mety tsy eto ngamba nitondran'Andriamanitra anao tsy fantako fa ny namana aloha dia zao tsy Iabana tsy Faripara tsy ny on'ny Damaskosy fa olony Jordana na maninona mety fahitanao an'io nambaniny tsy inona koa ty olony Jordana izy ony ratsy kely io mety hiteny angamba ianao iza koa io le lasa tsy pastera no solasola tsisy afa-tsy t-shirt fotsy io mbola tsy hitako nanao an'eo izy tsy mbola hitako nanao cravatte mbola tsy nanao famantaranandro be io inona ny mbola tsisy titre io na mpaminany io na profeta io na bishop io na ino tena tsisy eto aloha zay dia diavinao tsisy eto ozy izy ny olona any misy Iabana sy Faripara on'ny Damaskosy tsy mahazo mandro amin'ray amin'ireo ve za dia adio lasa miodina izy dia lasa katezerana
tetony Jordana ny tojo, saotra ny tojo, saotra n'Andriamanitra. Zay koa faly manana ny tojo eto, halleloia. De lasa izy nandeha. Sady atao hita mihitsy hoe tezitra dia nandeha. Ka ny problème, tsy olo-kafa akory nandeha fa Elisa. Ary Elisa matoky valerana. Ozy Elisa. Asevo makatizy. Mba ho fatany. Fa misy mpaminany tokoa amin'ny Israely. Ka na dia tezy tsara ny iza moa ty Namana. Tsy problème ny Elisa. Elisa mpaminany foana. Ary fantatry Elisa fa ho sitrany io eto. Ka tsy anjaran'ny mpanasitrana ny manampy tambiny olona sitranina. Fa anjaran'ny olona sitranina no manaja ny mpaminany. Alleluia. Andiny fahatelo ambiny dia nanaty nampanompoka ny teny taminy hoe rikako eo. Na dia zavatra lehibe toy izany, na ny lehibe noho izany zany nasain'ny mpaminany ataonao, mo tsy mba nataonao ihany ba zany? Ko maika va raha hoy izy hoe mandroa dia adio ianao? Marina ny tenin'ilay mpanompo. Ianao zany koa dia tena zavatra kely zany ve mba angatahany aminao? Ozy izy le mpitoro-tena amin'ny andramoka izao hoe orana bavy a, mba esory fotsiny le fijejojonao iny e, mba esory le tsy fahamasinanao iny. Zavatra kely nangatahana aminareo eto. Eto tsy zavatra be dia be angatahana aminareo. Teo sitrana vai anareo. Raiso ny filazantsara ny fandarina andramoka izao. Hoe iana amin'ny fahamasinana. Esory ny fijejojoana ranabavy a, esory ny fahotana rehetrarehetra rahalahy. Zay ihany. Miditra eto anao dia raha dokotera zany zay eto ny ordonnance soratana mitovy ihany. Fahamasinana. Zay. Toy izy ny olona hoe zany pataloha sy manja masoko zany foana mba tenitenenina eto. Toy ilay mpanompo hoe raha mba nangataka zavatra noho izany ve? Nefa ianao te ho sitrana. Inona tsy angatahany dadana be amin'ny olona? Tantely le avy any Ambohimasoa. Dia marihatra tsara iny. Tantely tsy mitapoka. Akolamena. Gisa fotsy gana mainty. Fahitan'ny olona zany e. Fandarina andramoka izao mbola tsy nangataka taminao na rakitra sy mpanatitra azy. Tady ity izay teniko izay. Mbola tsy niantso anao any tokantranonao hoe aiza ny ampahafolo-karenanareo fa to mbola tsy tonga ihany. Misy adidy tsy vitanareo karne anareo fa enimbolana zay ny endry Marizô, ny endry Rasolina Fabiola, ny endry Sondolany aiza ny adidinareo? Misy adidy. Aiza ny karne? Savena ny karne? Mangatabavaka pastera izy Erika, efa tiloary ny karne any Erika. Jay tsy nandoa adidy efa telo volana. Ny endry Sondola zany efa tamin'ny 2019 Lucinda Maïra, ny Impiriny Vanarana, nefa ny adidy tsy voaloha. Ary nareo tao tsy tonga tamin'ny aladiny mpitandrina, tsy manome fanomezana ny rado Rakotosalamy nareo. Ay, sarotra be zany. Misy nangatahana nareo zany hatramin'izay 5 taona na ionareo an'ity fandarana teto. Tsy misy an'izany teto. Misy zavatra angatahana aminareo eto. Mandroy impito ao Jordana. Ina moa ny mandroy impito? Ozy izy risy, ndana mandihana mandroy impito ao Jordana dia kody aminao indray ny nofinao. Ka adio ianao. Mandro zany a midiova. Alleluia. Ary miroboka anaty rano a endrika batisa ingety le avana malala. Endrika batisa ingety miroboka. Alleluia. Mandro ny batisa tsika dia miroboka anaty rano. Miletika. Batijô. Batisa. Endrika batisa ity. Moa tena Andriamanitra. 2:7 dia nidiny izy. Nisisika tao Jordana ny impito. Araka ny teny ny lehilahin'Andriamanitra. Aika nanaraka ihany izy. Alleluia. Misotra ny namana fa raha tsy nanao an'izay namana dia ny ala maina, ny vera maina. Dia natao batisa namana. Zavatra angatahana amintsika eto dia tsotra. Teo sitrana vai ianao. Misy fanafody iray mahasitrana eto e.
dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny fijejojona ihany, ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Ireo olona rehetra hitanao maharitra eto ireo na reo nanana olana ny va, na reo sitrana tamin'ny aretana, na nody ny vadin'ireo, na olona tokantrano ireo sitrana tamin'ny aretina mitaiza ireo. Inona ny fanafodiny nomenan'ireo? Endrika bokana daholo reny, bokany trosa, boka-pahotana, boka daholo tsika niditra teto. Zavatra ray tsotra ihany ary zavatra azo atao. Miditra impito, miroboka impito ao Jordana. Inona moa ny miditra impito? Inona moa ny fito? Ny herinandro. Dia inona koa ny ataontsika? Miroboka, midio. Halleloia. Mibebaka rehefa misy tsy mety atao. Ny fahotana nataonao androany tsy avelanao miarina andro rapitso, mirobo androany dia adio ianao. Mirobo androany, mirobo rapitso dia adio ianao. Mirobo rafakapitso dia adio ianao. Ary ny zavatra nahafinaritra dia zao, ary rehefa niroboka impito izy dia tonga tahaka ny nofo vonjazakely indray ka dia nadio izy. Hoy Jesosy any Matotoko 7:20. Hoy Jesosy Matotoko 7:20. Andininy fahatelo. Lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ho tonga tahaka ny zakeny dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ka nazovina anery tena tahaka ity zazakely ity dia izy lehibe indrindra ny fanjakan'ny lanitra. Hitanareo miverina tahaka ny nofon-jazakely. Ilay abokana teo zany ilay tsika teo hoe aviaro Jehova ifandahatra isika fa na dia tsika hijera izay teny izay. Aviary ifandahatra isika ho Jehova fa na dia Alleluia. Azafady mandeha ve ny ianareo any? Azava rindra nondrika teto fa ny ava tsy mandeha intsony ny retorikato. Fa misy hoe mamaly anankiray mandeha tsara tsy tapatapaka ve? Azafady tompoko. Mandeha tsara ve? Isa mandeha tsara. Mba sivokely ilay zadaoridao ihany fa nanako toetra ny tazotapaka azafady indrindra. Isa voalohany toko andininy 7:20. Aviary ifandahatra isika ho Jehova na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-palary na mangadrakaraka tahaka ny siny ary dia ho fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy makatoy ianareo dia hinana ny vokatsoa amin'ny tany. Fa raha mbola mandasy mihodina ianareo dia ho lavo ny sabatra mampavaha Jehova mitovy. Inona moa ilay jaky? Ary inona ilay mangatrakatraka? Tahaka ny endrika bokana nge zany. Jehova zany na dia boka aza namana, toy Jehova avy dia ifandahatra isika. Avy fa tena ataoko tahaka ny nofon-jazakely io raha manaiky ianao. Dioviko. Alleluia. Ho ten'Andriamanitra ny amin'ny Luka 4:4 maro ny boka tao amin'ny Israely fa inamana ihany no dioviny. Luka 4:4 Luka 4:7. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely ho Jesosy tamin'ny andro ny Elisa mpaminany nefa tsy mba nisy diovina na dia ray akory aza fa namana Siriana ihany. Zao ngery avany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny tiana nataony avaka. Voalohany indrindra nanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Fahatelo nihaino lalana antsika tsy antilisa nanaiky ny Jehovahandriamanitra. Anisan'ny olona tonga dia niova Andriamanitra. Voalaza ten'Andriamanitra fa rehefa sitrana amin'izay sitrana namana dia mbola naika ampiasa ny volany sy ny fahefany any izy dia nitondra fanomezana izy. Raisozy izy teo ambany teo dia nitondra fanatitra ho an'ny Elisa izy.
raiso izy izy nisaotra tery ny mpanomponao hoy izy elisa raha velona koa ny Jehova hitsanganako eo andrayany dia tsy handray an'izany mihitsy aho aza arina lery azy andray izy fa tsy nety elisa voalohany zany tena voakasika mihitsy ny fononamana hoe tena hoay tena sitrana jery ny odina izy lasa ohatrany zazakely ody zazakely raisinao ngery aminay aboka nefa tsy neritretinao ho sitrana tsondry lasa sitrana fa tena dinina mana ny manakaja azy sy mibabegrady azy fa tena tonga dia tafatombona tamin'ny tany izy nisaotra an'Andriamanitra ary tonga dia tena nitondra fanaritra ngezabe mihitsy izy ho an'ny Elisa fa Elisa tsy nety nandray rehefa tsy nety nandray an'le fanomezana Elisa dia zavatra ray ny nangatahany ao ary izy ihany reva kitsika ary io reva kitsika tanteraka le tena Andriamanitra ary venanakao amin'ny lahin'andro rehefa nadizana izy andininy fa 5 sika izao mpanjaka faharotoko 5 tena andiny fa 5 ary venanakao amin'ny lahin'Andriamanitra izy mba mizaitra anaraka azy dia tonga teo ary nitsangana teo anatrehana ka manao hoe indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra fa tsy amin'ny tany rehetra afa tsy atao amin'ny Israely ihany tonga dia resy lahatra hoe Jehova ny Andriamanitra aty any misy Andriamanitra koa masina ianao raiso ny saotra tery ny mpanomponao fa hoy izy raha velona koa Jehova izay tsanganako eo anatrehana tsy handray mihitsy aho ary nanery azy indray izy fa tsy nety Elisa ary hoy namana masina ary ianao e motsy omena tany zakan'ny apondra rova izao mpanomponao fa mpanomponao tsy mba hanaritra fanaritra odorana na fanaritra hafa itsony ho an'ny Andriamanitra hafa hitanao tonga dia niovafo tena tonga dia ampinampiovafo-any namana ry havana hoy izy namana zaho izy tsy hanaritra fanaritra ho an'ny Andriamanitra hafa tsoa fa ho an'ny Jehova ihany nefa ozy izy tia le zavatra nangatahany ny am'izao zavareo dia oka avenan'i Jehova ny heliko ny mpanomponao raha ny tompoko miditra tranony rimona iakohaka ao ary miatehana amin'ny tanako ka mba iakohaka ao tranony rimona fa miakohaka Jehova ny amerany heliko ny mpanomponao amin'izany zavatra any ary izy tamin'ny mandehana somatsara so zany ny problemany namana resy lahatra fa Jehova no izy Jehova manasitrana namana nefa izy sy ny mpanjaka le tompony io dia zatra miditra ao amin'ny efitrano misy an'ny rimona ilay sampy be an'ny Sirianina dia rehefa miditra ao mpanjaka dia namana ny tehena ny tanany zany hoe namana zany tena tanana kavanany mihitsy dia miditra ao mpanjaka miakohaka amin'ny rimona dia namana ety miaraka aminy zao ny fangatahana nataony namana so ary izy izy mba hifony amin'ny Jehova zaho izy tsy hanao fanatitra ho an'ny Andriamanitra hafa ntsony za tsy hanao fanatitra ho an'ny rimona ntsony raha tonga eo an'lohan'ny rimona zany tsy ekohaka amin'ny rimona tsy vavaka amin'ny rimona ntsony fa Jehova ny vavahako fa nefa kosa izy amin'ny mahatanana kavanany mpanjakana no ny adidiko dia rehefa hiditra ao ny mpanjaka tsy maintsy hitondrana ka ny mpanjaka ekohaka amin'ny rimona tsy mpanjaka no nidiovina tamin'ny abokana tsy mpanjaka no natsoan'Andriamanitra ny antsoan'Andriamanitra tsy tamin'ny mpanjaka fa tamin'ny namana dia izy namana hoe mba hifony amin'ny Jehova raha izy teneny demelo Jehova hoe mamelà ny namana hono hoe fa namana efa resy lahatra fa Jehova ny vavahany ary tsy hanaritra fanaritra ho an'ny Andriamanitra hafa ntsony izy fa ny miditra tsy maintsy ataony miaraka amin'ny mpanjaka dia asevavelan'Andriamanitra nampalahelo asevavelan'Andriamanitra zany hoe noho ny adidy amanandraikitra noho ny asany dia ozy izy Elisa hoe ndana fa tsy maninona ry havana misy fotoana tsika tsy maintsy mety tafiditra amin'ireny toerana misy sampy ireny noho ny asa mandraraha antsika asa matahotra aza mekohaka aminy fotsiny azao teneniko anareo teneniko anareo ty zavatra ty ao ampiasanako dia misy andraikitra anankiray izay nomenana ahako ao ampiasananay dia ny fiasananay zao manao construction be ngezabe mihitsy satria hitatra ngezabe ny fiasananay moa dia tena hoe orinasa maneran-tany ary anisan'ny orinasa ngeza eto Frantsa hoe ahafantarany anisan'ny symbole ny frantsay mihitsy zany ny orinasanay isy événement ngeza mihitsy amin'ny 2024 eto Frantsa dia anisan'ny tena mandray atanana zany ny fiasanako dia rehefa zany dia
manitatra be ny toeram-piasana dia misy trano be amboarinao. Dia zareo moa ny vazaha dia mimimy foana. Dia zareo manana an'ireny le olona le ohatran'ny hoe guide spirituel, ohatran'ny hoe mpimasy, ohatran'ny amintsika Madagasikara dia ohatran'ny hoe dadarabe. Dia dadarabe zany izy ohatran'ny hoe mpanandro, izay mihitsy ilay izy ohatran'ny hoe mpanandro. Dia rehefa hanao zavatra ngezangeza zareo dia miantso an'io mpanandro hoe inona atao, dia le mpanandro miteny hoe amin'izao ny atomboka ny construction. Dia izy ty izy misy zavatra ohatran'ny sample izy ohatran'ny sarina tsy haiko manazava azy aminareo fa tena za moa nandraisiko tanana mihitsy zay zavatra zay. Zavatra boribory zay izy dia ohatran'ny misy sarisary hafahafa zao anatiny, ohatran'ny grenade eny lokony, ohatran'ny vita amin'ny plastika nefa ohatran'ny tsy plastika, zavatra fitsaka be zay. Ohatr'izao ny angezany. Dia hoe ty zavatra ty dia tsy maintsy alevina eo amin'ny lay anorenana n'ilay trano anaovana ny fototra zany. Amin'ny andraikitra ampiasana, olona roa ihany zay mahafantatra an'izay ny toerana misy an'izay ampiasana. Zany anankiray dia olona manana andraikitra ngeza be ampiasana amin'ny anankiray. Olona roa zany zay mahafantatra hoe ato io zavatra io mipetraka. Amin'ny andraikitra ampiasana dia zany mahafantatra hoe zany nampaindriketina hoe ato io zavatra io. Lisy fantatra hoe sampy, fantatra to dia sampy. Ny tanako mihitsy nandray an'izany. Zavatra zany iteny amin'ny ampiasana hoe azafady amin'ny anaran'i Jesosy teako tianakevitra anam-pahefana za mpandrava sampiko. Hoy zany patron tiry rado miaraka nareo dia ato iny apetraka. Azafady za pastera amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahakasika azy sampy. Dia ohatr'izao teny taminareo mbola tambavaka hita asa. Satria mety ozy ny patron ndany ianao ary mandeha. Fa tsy problemako zany. Tsy mekohaka amin'iny sampy ny patronko io fa tsy sampiko. Ary Jehovahandriamanitra mahafantatra an'izany. Dia tena andraisy ny tanako tokoa izy mena mihitsy hoe ity rado tandremo tsara ozy izy ity fa zavatra manandanja. Jereko ohatr'izao izy hoe tsy veranga dia inondretolo re mihezako fotsiny. Fa mission ny dia natao le izy napetraka eo amin'ny toerana anankiray. Za zao mahafantatra hoe ato le izy hatramin'izao mbola fantatra fa tsisy raha iko an'izany, tsy mikasika anazy zany. Ny mpanjaka niditra ao Rimona ao amin'ny efitra misy tranon'ny Rimona lay sampy fa inamana ny fony efa tsy antsony. Ozy izy hoe za ozy tsy fanatitra afa itsono any Andriamanitra ato fa manomboka androany Jehova no Andriamanitra. Ka tsy ho tany zany. Ny mpanjaka no mila nefa tsisy fa izy tananakavana ny mpanjaka. Niova fo namana ry havana malala. Niova fo. Ary ny ten'Andriamanitra hoe tena maro ny boka atao amin'ny Israely fa namana rerinao misy tranony. Satria maninona? Namana mila miova Andriamanitra. Namana mila mahita ny herin'i Jehovahandriamanitra. Ary namana dia natsoan'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra hita ny heriny ianao satria tian'Andriamanitra ianao. Alleluia. Iova azy. Iova Andriamanitra. Tany tompolo roa lianisy fa zay vao voaravako Eliana miaro ny aina andro andry reo mbola tsisy nara-pevitra daholo tahiny tomponareo. Alleluia. Ka tsy manan-kery amiko mihitsy zany ka tsy za tsy mirara sampy zany ary tsy misy heriny amiko zany ary tsy mandray an'ino inona mihitsy ary zareo zany mandray atao anaty ohatran'ny fitoerana mahafinaritra be zay dia sampy. Na tsipoko le izy rehefa natao teo amin'ilay toerana. Na tsipoko. Tsisy dikany. Plastika kely. Alleluia. Tsisy dikany. Nasaina nitadidiana izy hoe na tsy tadidiko ary moa atao inona plastika fatina plastika kely tsisy ilana anazy. Fatifatin-javatra zay. Nanomboka teo amin'izay namana nanompo an'Andriamanitra. Dia teny aminao androany manao hoe mety n'Andriamanitra eto ianao eto Jordana ianao zao. Aza jerena amin'ny maharano mavomavo azy Jordana. Fa ao ianao nasina iroboka impito dia adio. Mila madio ianao satria andro farany zao. Misokatra ihany koa ny saison anabatisa antsika manomboka misy masoandro.
Alleluia. Efa manomboka misy masoandro zao. Ianareo izay mbola tsy vita batisa, andao andao le hava natao batisa. Andao hiroboka ao Jordana isika. Efa fotoana zao mila madio ianao. Fotoana zao efa mila madio ianao. Efa mila miverina toy ny zazakely miototra ao. Tsy mety aminao tsony miaina amin'ny abokana io. Mety misy vola eo aminao, mety misy arena, mety misy diplôma, mety misy tsy fantatro grady sy ny sisa, fa tsy mahasambatra anao raha mbola boky ianao. Tsy mahasambatra anao io. Fa ny tena tsara indrindra aminao, ianao diovina. Miroboka anatin'ny ranon'ny Jordana indimy ianao, dia sitrana ianao, dia madio ianao. Madio ny fanahinao, madio ny fonao, madio ny sainao. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Iresintsika tsirairay avy. Andriamanitra manakireba saonany anadio anao ihany koa. Ninina abokanao, andao hiroboka ato Jordana isika. Eto ny hitondran'Andriamanitra anao, tsy kisendrasendra akory natongavanao eto. Za resy lahatra amin'izany. Andao tolontsika aloha ny fotsika voalohany indrindra, tolontsika mba diovin'Andriamanitra. Dia hiroboka ao Jordana ny fotsika, dia hivoaka ao. Ary zao rehefa sitrany hajanony ny fanompotsambika, hajanony ny Andriamanitra avy. Fa ianao inge ka maro ny boky, fa ianao rery inge no misitranony. Maro ny boka teo amin'ny Israely fa namana ihany no ny diovina ho Jesosy. Betsaka ny maloto tahaka atsika, fa fahasoavana zao hidirantsika zao. Ka dia samita iny tompontsika rehetrarehetra. Ireza Andriamanitra tsy tia. Andriamanitra anadio ny abokanao. Andriamanitra anasitrananao. Diovy reny foko Jesosy, dia vavakantsika ao aorianan'izany. Amen.
andriamanitsika ny amin'izany teny zany izay tonga tamintsika tamin'ity androany matoka ry havana fa voalaitsika ny afatra androany fa andriamanitra tokoa ny manankarepasoavana omba sy tatanatsika tsirairay avy anadony abokanao any andriamanitra manana fanetretena ekeko fa mety misy tokoa ny Jordan, mety misy tokoa ny ony hafa reny rano hafa mety tsara any Damaskosy fa tsy Damaskosy ny programan'andriamanitra fa Jordan ny programan'andriamanitra amin'ny fiainanao dia maneke manetretena eo ambany tana maherin'andriamanitra manandratany sanadiovana anao amin'ny fotoana andriavana malala misaotra Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fanasitrananao misaotra ny amin'ny fanadiovanao misaotra ny amin'ny fanamahanao olana misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jehovah fa tena hoe teto tokoa ny nanasitrananao anay teto a Jordan nanasitrananao anay ary tsy anatitra fanatitra ho an'ny andriamanitra hafa tsoa zay mandrakizay tsy ho any amin'ny andriamanitra hafa mandrakizay Jehovah vo hafa fotsiny dia tsy ho any zay fa ianao ihany Jehovah andriamanitra akasitraka indrindra egnanay Jehovah andriamanitra ho betsaka anay ny olona isy olona ho voakasika anay amin'izany teny zany ka ho tonga anetry tena iroboka ao a Jordan dia isy olona iroso amin'ny rano ny batisa ndray Jehovah andriamanitra fa fotoanan'izany zao amin'izao efa akaiky zao ianao Jesosy any makasitraka indrindra tompo dia raina ny anaranao akalazaina ny anaranao lehibe sady marina voninahitra ny eo anao hatramin'izay dia mandrakizay ta io zany teny zany Jehovah andriamanitra moa avy any ampon'ny olona tsirairay avy ta io zany teny zany mba hitondra namana boka be dia be reto amin'ity fandarina ity ho dioviny amin'ny tenin'andriamanitra ho diovinao amin'ny teninao andriamanitra ho diovinao amin'ny tenin'ny fahamarinanao andriamanitra dia adio dia verina tahaka ny zazakely indray ny odiny ary dia anana n'ilay tapakila ahafahana miditra ny lanitra Jehovah andriamanitra anona toe-mpanaraka an'andriamanitra ho tefeny ny tenin'andriamanitra misaotra Jesosy malala dia raha laza saotra ho anao dia vory sy satana faritra amin'ny ranao zay efa kitsaino ka na dia litera ray tamin'izay napafy teto azy androany amin'ny anaranao Jesosy ny agatahako an'izany vavaka izany halleluia amen hivavaka isika amin'izao fotoan'izao amin'ny firenena ndao mpandrotsika ny vavitsika mihaja hivavaka ho an'ny firenena tany toko a raha napavy mihaja anao ny fitenenana Alleluia makasitraka pasteur nanome fitenenana tany toko isika menakavy hiaraka hivavaka ary isika ho famaranana ny fotoana sy ho an'ny firenena makasitraka anao zay Jesosy fa milo ny tongotray sy fahazavana ny lalana ny teninao misaotra fa ny amin'ny teninao zay nampombanao ny mpanomponao teto fa teny tena hoe manadio anay tondra fanadiovana eo amin'ny fiainanay ka ampianary indray zay Jesosy tena hoe netry tena tanteraka eo anatrehanao eo anoloan'ny abokanay atao tena tsapanay Jesosy fa tsy manana fiadanana izahay miainao anatin'ny fahotana ka tonga ny anatona anao zany fa ianao andriamanitra no afaka anasitrana anay amin'ny abokana rehetra izay manjo anay ampianary indray zay Jesosy akato anao sy ny teninao mba hahasapanay fiadanana tanteraka ao aminao eto amin'ny fitondranao Jesosy ny fiainanay dia diovy amin'ny herin'ny teninao izahay tompo mba tena afampahotana ka dio angatsakatsaka fa ho tonga tahaka ny zaza ankehitriny ravana dia entina trianao Jesosy ho firenenay amin'izao fotoana izao Jesosy tsy miafina aminao ny abokana misy eto amin'ny firenenay fa tena tsy mety aminao ka ifonana entana trianao Jesosy ampianary mihitsy Jesosy ity firenena ity tena anetry tena anatrehanao dia tena hoe hitodika tanteraka aminao marina sitrany Jesosy ny firenenay fa tena feno fahotana feno loto
eto amin'ity taninay ity dia izy trano ny taninay Jesosy ka sy ny malagasy tsirairay avy mba atsapa ny fahotana ka atonga anazy Jesosy tena hoe anapa-kevitra hiala amin'ny fahotana dia mba tena hiverina tanteraka aminao ny Andriamanitra tompony hery sy fahefana rehetra ny firenenay ka hiala amin'ny sampy sy amin'ny ratsy fanaony. Matoky izay Jesosy fa izany bavaka izany dia eo am-pelatananao tanteraka dia voninahitra anao rery any Jesosy. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra ranavavy miady tsika tamin'ny zavabavaka fohy fa tena mafonja sady mamy Andriamanitra manakira pasoavana ane amary fitianao tahiny tompo ranavavy miady fa natena amin'ny ankonanao mampimangy amin'ny rahalahy sy ny ankizy rehetrarehetra ao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga teto naharitra ny hatrany farany. Raha tsy tonga teto nareo dia nangingina rehetra mihitsy fa nandray nareo teto raha mbola sy tonga amin'ny rolanitra tsika tahiny tompo mbola veronay soamantsara indray tsika dia raha pitso alina amin'ny sivy sasany indray tsika mionety miaraka amin'ny mpitolo teny hafa ekipa vaovao indray dia etiany moa za melapelatra ny tenin'Andriamanitra samy tahiny tompo dia mitombo fahasoavana tory fiadanam-po amin'ny finaminatsaina hiarika tontolo andro amin'ny hery amin'ny kely sy voninahitra isika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mahireza midiova avokoa ho afaka amin'ny abokana avokoa anetsika tsirairay avy. Halleluia, amen. Akiradio point radio 12345.com afahanao meno minonja-peo akiradio point radio 12345.com meno akiradio fa mandeha andro amanalina misy hira misy tolotezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito ariva pitso amin'ny folo maraina averinao zao fandaran'izao raha mbola te hiandray ianao samy tahiny tompo daholo amen.